Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny anjara tsy mba miolaka. Nosoratan'i Élisée Romuald, ho velomin'ny Rakoto, Sinaizy, Andry, miaraka amin'ny Oly, Vantsoa. Nandray fisinana totosa, Tovirazana Mamonjy sy Olosoa. Ay zany ra Frederica. Tahina marina zao ihany letsy. Ary ava izany tena zany ohatrany tena zay lehilahy hitako. Inona indray ary ny tiany lahy ho tenenina amin'izany. Ka ohatrany hafa nisy kosa avany. Mba niodina kely tany mivilina tany letsy. Lehilahy kosa. Marina kosa zany namana. Izao tandrema ihany ary sao de fanny. Fa hono tsy azoko. Ka zany mitokotra zany ko. Zany vely ty tsy mahafanina ra Frederica. Tsy ngerigerina kizy letsy ny mahafanina fa ny fandehanana mivilina kosa. Sady mahavariny ny mahafinaritra. Sa ahoana zay lahy aloha. Manaiky ara Frederica. Manaiky anao amin'izay. Sady zoko lesy. Aty antsingy resy tena efa latsaka ny jolo tanàna ihany. Tena nahazo ilantsika tahaka ny lera fotsy be namofy akondro mahi kosa lety hitako. Zany aloha de tsisy azo laviny. Fa na de zany aza aleo ihany letsy mipetraka aty. Tena marina ny an'va. Ny ateny ka sady mbola milamindamina ny rivotra amin'ny madio sady mbola miraisaina sy mirahina tsara koa ny olona mifanolo-bodirindriny. Tsy hita ho amitsy. Fa raha ny any amin'ny tena aty tanàna ny ty tsy misy mifampiraraza antsony. Ny tambosy ny alika masika amin'ny tanàna ny miaro azy. Samy mandeha samy mitady. Laha ty koa lesy de mahita tena. Ka marina zany. Teny amin'izany tokoa ty lafa. Tadidiko miresadresaka indray mandeha zay. Taiza moa lahy tamin'iny. Vina moa iny. Ay, le resadresantsika lesy. Laha mihitsy ara ny tantara azy ko. Fa inandray letsy zany tsy tadidiny na very ty. Tena ohatrany tsy tadidiko letsy. Basy roe. Ny olona ozy laha fonombola mahantrahantra. Tsy manam-bola izy de Andriamanitra ny mpiandry azy. Zany ny teny faneva mipetraka amin'ny trano sy izay fitaovana rehetra ampiasainy. Indrindra moa fa ny ao an-trano izy laha. Rehefa tena tafy izy amin'izay fa rehefa tena tsy tafy izy ny alika mpiandry azy ozy laha tamin'izay. Tandremo fa misy alika masika ato. Tena miaiky mihitsy anesika. Sady mitsofoka atao trano ihany tsika mitsamina no miresaka. Marina lesy zany. Sokafy amin'izay aloha namany de teo tambeny lahy reto fa avy any atsena nge lahy fa ilozantsika salama no resaka tsy nanaka mety fotsiny. Ohatrany betsabetsaka izy zany ra Frederica. Andao aloha fa sao de mba tokony misy anjaranay kosa aloha hoe. Le zalahy ty koa. Hitako. Fa iza moa lahy nde hitondrako zavatra avy any atseny. Ny ankizy ihany na letsy nitondrana zavatra fa tsy filongamby ohatrany lahy zao azy lahy. Mampiakara raha de misy hitondrany. Aza manofy atoandro letsy. Amin'ny fomba ahoana ozy izy lahy no anatanterahana amin'izany amin'izao mbola tsy kitay tsy varomainy zao tahina. De aza misarika eo letsy lahy. Zavatra mety ny lesy zany teneniko zany. Sady efa fizy zay mifandimby miakatra tato amin'ny lahatato zay. Mifandimby miakatra toy ny sondrom-panoton'ny mpianata. Atao inona fotsiny ty reny. Any amin'izay indray letsy mbola manisanisa taona maro tsika vao miroso amin'izany Ay ve. Io le hoe tsy taitra tsy maika nefa tsy tara. Sady zao raha tahina. Manam-potoana letsy ny zava-drehetra. Marina aloha zany. Andao amizay namana ketrehana azy ketrehana ato fa ifanohana koa ny tena naika. De aleo aloha zay mora masaka no atao fa taraiky be tsika raha Frederica. Ina mamaka an'lahy. Sa mijaly ny zanak'olona miandry ao ka. Tsy misy an'izany lesy fa ny tranoko ihany lesy no sasa miandry ao asa ihany ny ao. Koratsy haiko. So de misy vazaha ihany any andafy ihany ko. Ao na aloha apiko ikarakaraan'ity zavatra ty fa tsy amin'izay tsika tsy taraiko avela fotsiny rangano voankazo fa sika ne efa ampitraka efa amin'ity resaka fandrahoana kazo ty Ao lesy fa tsy. Efa zatra wa. Tairo. Ndana ray jery film eo lafa misy am'lay be vao nampidiriko maly ao anaty ordinateur ao letsy. Ay eny ariko. Ao anatin'ity ordinateur eto tanana ty ve zany? Eny letsy. Ay. Na finday na fitondra na fety tanana na portable kioto zafy any letsy ny Lexus. Io lesy fa ataoko zany ary. Manao no tena tsy maheno ty marina sady tsy mahita ihany koa. Madame Saoul. Ay ve enao ihany Frederic.
za ihany ka ahoana salama tsara ve inona ny vaovaonareo ka zo faly mahitanao zao indray ny vaovao e zany salama tsara tsy misy mampanahy mihitsy afa ianao manakory ela tsita ao tsara ka zay nge mivezivezy ito ihany fa nareo no tsy hita mihitsy zany hoe ihany fa madinika dia tsy hitan'ny olona e zandray sepotry ny asa koa ny tena mariny zao koa ve de hoe kely fa zany hoe sepotry ny asa zany angamba ny tsy ahitana matetika sady amin'izao tokoa ny ka tena vidiana lafo fotoana io atao ahoana moa fa ny loto tokana ny adidy maro e zany aloha tsy te tsy maintsy mamery tena mahereza fa zany ny fiainany na mandreraka azy aneny miasa mbola mandreraka lavitra noho izany ny zavatra zakaina raha tsy miasa ny tsy anasa azy efa raharaha be eto amin'ny firenetsikako sady ny anareo raha teo asa masina anio asa fampianarana sy fanofanan'olona io zany antoko ny fitezanany olom-pirenena mihitsy io hitako tamin'ireny fiofanana ny rahantsika farandeniko le izy aloha tena ao anatinao mihitsy le fomba sy fitiavana mampitan'le izy amin'olona zany tena resy lahatra tanteraka ary madamo saotra eny marina aloha zany fa ity filaza se azy ity nohatra ny tena fa mitombo oloatrako marina tsy ohatry ny reny hoe nasiana karbonetra reny fa mariny ka mitombona kosa anie zany ambarako zany eny tena mahafinaritra zany resatsika zany Frederika fa ao ianao atao voaloha mety aloha seka eto mahatsany tsy maintsy mivily androany fa misy zavatra karakaraiko izay ato efa vily sady ianao zany tiana reny miaraka foana fa tsy maintsy misaraka aloha ao velomse eny ary fa tsy maninona samy mbola hoe tany dia mifankahiteny foana mirary soanao misaotra mandroso ay ve lahy ihany tiako le sany voly tsy dia dondon amin'ny landray ka tsy zany fa zolo ty tadidiko foana nge le teny la tamiko farany iny hoe inona onika sao de misy vazahany andafany ozy alako zay indray ny an'lahy tsy misy azany letsy fa hoe tsisy an'izany mipetrapetra letsy fa za mbola iverina hitsotsotra kely eto ambony fandrina sotra resy ohatra ny tena reraderaka avy nandamina ny tatratrano ioko tena enjana kely ty izy teo io hitan'ny lamba milamindamina io sa ahoana aloha fijeriny la azy me Frederik tiako tena ao tsara mihitsy le ty zany lapasotsy manatsala tena amin'le mampody vady misitakaraka amin'ny filazan'ny olona le ty mahatamana-pandalo tenenina fa tsy zany lazainy lahy zany ihany ay ve vady lany ty sitakaniko zany ny irairainy lahy io mba resaka ny ay indesy za koa ny lesy voavina nadiosy nandamy manontao trano tao talohan'ny antanako taty ay ve sady tsy enandrabofo koa lesy raha pitso maraina de mba fainy lahy ihany ke lahy ve moa andaminy ohatr' zany raha tsy efa hoe isoavo ohatr' zany ka tsy vitako letsy nefa hoe ohatra ny tena tsara to matetika ihany izy io mba mahatsaratsara sy mahatamana iry letsy sady mahafinaritra no tsy de mate hivoaka amin'ny tsy misy dika amin'ny fotsiny ko rehefa voalaminy efa hoe tsy vita lao aho zany raha tsy efa misy olona mahamenatra ny lahy na olona tahoran'ny lahy bedy sy anakina ny lahy ho tonga ao oka lesy fa tena mahamenatra mihitsy amariny inona koa mahamenatra ny lahy io izany ko elany tsy teanao eo ko tsy adalan'ny sakangely ty naonao nanira hoe omeomeo fa atosiky ny tsinay tsy mba vatsy izy tsy satry ny vano ny tsobodany voamaraina fa natosiky ny kiby tsy mbalamosina ka tsy adalako ny any sahiranako amin'izy io fa atosiky ny fitiavana tena ao anaty tontolo madio sy mateonina de manao letsy eny letsy tafita ny afatra fa aleo ezaka foana amin'izay any zay mihitsy ny tokony atao lahy zao tamin'izah mbola tokotany teo de ohatra ny nisy ny antso zany ny findainy lahy totseniko nondaisiny lahy koa izy avy eoko raha fotsiny ka ay efa avy nidesaka any zay teo fa niverina ny biba kely fotsiny izy tsy haiko mety hoe lany fana angambany teko manina raha tsy nolandray mbola mety teresaka amin'lahy izy anie matombo biby tsy manana crédit ary bainina sady za koa nge tsy de miantso olona matetika fa atsona foana na ny havana ny tapaka sy namana ny ankizy sy mba mila de lasa zatra tsy mividy crédit sady tsy de misy sosy raha teo koa le tsy mibandy zay indray aloha de tsy divizatsika roa landray ahoana ka so de mba nisy fahana ihany ary tao fa niatsony la ny ankizin'ny la hafa de jify tsy misy an'izany letsa fahina zany ely ty zaza eny fa tsy ohatrany la zany za raha ny tena ento fa za mitapitapy eo raha tsara kosa aloha raha tonga sainy ohatr' zany lahy fa tsy mety angeletsy reny nataony la misolosolo isak'izay mihetsika ireny le tery tahiny ary mba endry amin'ny ahona koa zao ela tika maninona ka ela raha ny tena tompony zay hita letsy hatramina afantarako amin'ny lahy aloha de mbola tsy misolosolo ankizy anahy fa efa nanampy
multipisy mihitsy ny fatsidobolapisy tsony le ty e. Kaiza mitoetra ny fahendreny lamy zany aiza ka zoary nataoko an'lahy inona ny famaritan'ny lany zany hoe fahendreny zany raha ohatsika lehilahy mba notaniako an'lahy zay angaly ty tsy raha ihany ny fahendrena ho an'ny rehetra hoe ahoana ka miaro ny fantatro a de ny fidelité araka ny tenin'ny vazaha ny fahendrena amiko izay. Hita lava zany efa ela lehilahy no eny satria fidelina amin'ny sipany lala rehefa mitady tsy ho fidely lehilahy de makafa indray mba hitazonana ny fidelité tokapo lehilahy fa miovaova fo toy izy fa tsara oka lety zany fa zao ary mba aiza ho aiza ho any ny toetra ny fahendreny lahy ty lehilahy matsy sotra fotsiny letsy ny tena fahendrena ho tsika banda ry taina de ny atsony vazaraka ny tenin'ny lahy teo hoe prudence nananao findrafindraotay za hatrizay mailondra fotsy foana zay ala zay mety tsy haiko hoe matsikarita ihany izy nandray fa tsy mampaninina azy satria hita misongadina ny fanajako azy ary matoko tena tsara izy letsy aza mampianadratra eo ala aiza kosa ina ka lazoary raha tena tsisy fitombenany zany filozofiako zany eny fa na dy zany aza efa niova fo letsy mibandy am'izao nahoana ry alahy mbola misera be foana kosa ary nahoana ary ka sera ve mo letsy ajany elahy zay Allô Taina salama tsara tsy manahoana tsara zany aty koa tsy de misy ambara fa mba matsiaro tsara anareo any de mba miantso ary mba manahoana Frédéric eo iye mba mianatra tsara ihany ve le adaly iny sa mantsy de tsy miasa aloha am'izay fianarana akory fa variana amin'ny karanan zavatra hafany hay tsara zany ka izy ina ny efa natokisanay tsara ny toetrany hatr'izay fa tsy fantatra zay mety hiovany eny ny amisavisana ny ratsy mantsy mba heveniny soa tiako raha mba toizany hatrany zay toetra tsara an'izay de mba isay zany no atao hoe mpampita vaovao momba azy any raha sanatria mantsy ka misy manjo azy any de nao no mba afaka mampita vaovao aminay eny zay marina zay voalazanao zay sady misaotra anao ny am'izany za io koa ne mbola hiantso azy ihany avy eo fa toa tsy tratrantso mihitsy izy teo manko tena marina zay tena matetika tsy tratrantso tokoa de mba manalanalala elikely izy rehefa avy eo miresaka aty amin'ny tanàna zany hoe samy efa maraparana fianarana zany nareo lahy saingy sampampianarana sy zotra-piofanana samy hafa fotsiny tena marina zany tiozatrany ny fahaiza miaramonina sy fanampiana tahaka izany fa mahafinaritra rangaha samy lavi-bodina tokoa mantsy nareo ka izy indray no andrasanareo ifanampy sy fampitsinjo aminareo any toy izy zany anie no andrasana aminareo sady marika hatarafana avy hatrany fa hiatrika no avy sy andraikitra anatin'izany nareo zay ary aloha de rehefa avy eo miantso azy mastosy de mahita fambiazana amin'izay fianarana tao any soavarsea aza dinao ny resantsika ro landray andro iny rehefa mba miaraka amin'ny Frédéric manao fialatsasatra ty iny se zany aloha ihany raha Frédéric fa izao ataon'ilay inona daholo le teo le certification bobaka be reo kopy efa ofiry kara-panomoko hoe tsy amintany ny fialava amenona dossier reo ry tahina eny ekeko fa tsy maintsy atao taratasy no fianona fa inona le teny ilana azy sa amenona vata fitehirizana taratasy fotsiny ka andeo aloha hivoaka kely tsika roa lahy fa mbola oelaoela izy ty any toizana ny resaka hira kely aloha mba hivoaka kely atsy tokotany aloha zay madama de miverony ihany afaka kelikely aleoletsika eto mipetrapetraka sady mangatsitsika tsara eto zany valeo am'izay aloha mifanontaniako raha Frédéric so manko de ataon'ny lara fotsy be natsona mano ambato aty fotsiny manatotra ny laha aty kalma aloha laha fa misy dikany daholo reo asaoko tsy tokony tany hatrany ve aloha mipetraka zany fanontaniana zany fa zao resaka mahasolo teo fa so de mba liny lahy hoe inona aloha ary ka miverina ty tsika manao ny an'lahy manaraka raha liny lahy de azavaiko amin'ny lahy fotsiny le sera rehefa mody tsika fa zao ty misy resaka mahasoa hafa tiako ambara amin'lahy tadidiny lahy ve za le nandeha tany amin'ny vily andray mandriny tadidiko iny fahoana tao anaty taxi be letsy ny nahitako azy inona moly ty mitany lahy tao tonoky tao manao resak'olona so tsara mihitsy ka
ny ankizy taloha ve no hitany lasa izy azy tsy zany ka ka izy azy tena lafatra letsy zay ankizy vavitako tao zay zay ndray Rafredy ka marina zany ko tena zay mihitsy le tadiaviny fanahako hatramin'izay na nybika manendriny ny toetra isalorany araky ny fahitako azy taty ivelany ny fietsiny ny mombamomba azy rehetra teo amin'izay efa hitako sy fantatro tao dia tena namboavo asadiny sady tsy hitako izay lazana azy letsy rytahina tena lafatra tena naina namboatra mihitsy ny ray aman-dren'izay zanadimona kely nanambaka ny vory mialala nyrivo zay letsy tena oka letsy rata marina ay ve zany ty zavatra tantarany lahatra zanyko ohatra mampimeha mihitsy ny filazana azy fa ahoana azy ke ka tena potika tanteraka mihitsy nareo zany ka zany mihitsy ny tena marinako fa mba ohatrany ahoana zany olombelona zany de napotika zato isanjato amin'le tompon'ity fovato ty tsy vao maro velany no teny hoe endry be amin'izay ka nahoanany de efa manana fikasandra sady tsy mbola maina akory ny ravina ninanana hoy ny ompitenena amin'ny mpanambady tsy fanany kosa ry namana fa tonga lafatra loatra le sipa asany lako ka naniezaka ny tsy hitodika azy tsy navelan'ny herim-panitiny tena naharary mihitsy le letsy ny andohako nieritreritra n'izay trangandroany zay zao ary mba ohatry ny ahoana hono zany voromanga kely zany aleo tsy tataraiko amin'lany tena fanoritsoritana azy fa rehefa hitany lazy dia ho taitra la sady atsapa hoe tena marina ny voalazan-dra Frederika fa ny atorotoroko an'la fotsiny dia zao ny lokon'ny hodiny madio tsara tsy misy betina sady tsara loko ny alavany aton'ny atsara ny abeany amin'ny lelako azy ny masiny oka tsy lazaina tsony letsy fa ty koka ka endry be le sipa zay elaha ty lesy Rafredy ka marina zany letsy ary tena baby marina elaha zany efa hoe zany ho fialako tsy sady ty filazana azy de tena ohatrany hoe efa nilahy reny ery le izy fa ahoana no nilazany lafa endry ary izy ny fitafiny ve dandreny fa misy kobaka manafitangena tsy an'la moa le hoe la bune fait pas le monde ataotsy ny teny hoe hevitra sanasam-bolona zao ary ahoana marina ny serany lahy aminy de oviana indray raha no hitany lahy izy oviana eo indrindra zao ny sindrokely ozy izy ny mpandrafitako fa ahoana ry ty Rafredy angatsy nondraisiny lany ny ino manika angaly tsy misy nandraisana an'izany de inona fotsiny zany no teneny lahy sa hitananga ny tranona ny toerana falehany matetika azy raha za aloha zany de efa azoko hatramin'ny continue FBN zay na elaza amin'ny tany de tsy misy nazahoana an'izany fa zavatra tena tsy nisirika an'ely ty le ede fantatro aloha fe elaha indray ve moa no atoro voanjo adina fa mba teny fotsiny ny iny zay ihany fa nay zany aza letsy ohatry misy fanantenana kely ihany zany hoe tsy de lavitra ty letsy misy azy saingy niala aloha izy tamin'le bus nandehananay de za sisany tsy maintsy nivantana ty lavitra be aty amin'ny tsy mahay maka ty tokony mba tany hoany ngerana ny tanànatsika fa tsy aty amin'ny tany ny tokamonina lavitra be aty amin'ny tsy mahay maka ty mahakamy sady manderaka zao ny bandy lasa nanary zara fotsiny le ty Rafredy fa tsy ela ihany ve miteny hoe milay le mipetraka ty androlo tanàna oka amin'izay lesy ty redirediny latika ajanony ihany zany fa tsy pasendrina andalo ve lesy de andaniny larondo matin midi soara inona koa noy ampahafiriny efa hitany lahy zany ary mba hoana marina moa zany da tena mba tafa tokoa ny anareo sy zany papozy kely mampandevorevy any lahy zany mba ahoana ny amin'inona aloha no tena tiany lahy tongavana amin'izany raha fotsiny lalo ty fa inona indray mbola ka matatra letsy zany fa aleo hiteo elahany eo sady mba efa maromaro any anke zay nandalo teo ambany masoko zay fa tera ity letsy ny tena hitako nanaitra ny foa mampanahako sy ny sena maneritreritra mba amin'ny fomba fihevitro mihitsy letsy eny fa na de mbola tsy misy azoko antenaina azy aloha ny aminy aleo mba andeha bus matetitetika eto aka sao de sendrasendra vola be ka mba hitako le voninkazo manadalany foko zay aiza reny misy azy aleo hitsofoka ato anatin'ny tira ity aloka izy ary eo tamy eo mba kanto koa zany lasipa oay tena izy io marina
tena mety hitsofoka ato anatin'ity fiara ity ngambiko. Raha io tsy mitsofoka ato dia aleoko mivoaka dia manaraka an'izay aliany any rangahy. Sady reto fiara reto koa mbola mitongizina miandry kely letiko. Ary mbola misalasala ange izany. Sa tsy hitany tsara ny plaky mipetaka eo androan'ity fiara ity. Mba ato moa kia. Fa raha mitsofoka ato aloha. Fa ny olana kely fotsiny dia ity fiara mbola malalaka be ity ka tsy ho tafapetraka eo anilako izy. Ataoko rangazy tsy hahafahan'ny olo kafa mipetraka eto anilako eto dia rehefa izy vo ataoko malalaka tsara dia mipetraka eo ilay io. Way, reny misy olona maromaro tafaraka miara-miditra. Iny fa miditra ihany izy ka. Io ary fa tena strapontin sisa tratrany. Sady hitako eto mihitsy. Aleo akariko ny sezany. Misaotra? Tsy fisaorana ka. Sa zany vadiko amin'ny strapontin dia indrimba makatoerana eto e? Anka. Mba misy fiakinana mantsy amin'izay nge? Filao ety ihany ka. Zany ve? Ianao azy efa nisahirana nampiakatra an'ity seza kely ity mba hipetrahako ko. Tsy maninona ne zany. Le fiarako vetivety dia feniko. Nefa ny izy teo nalalaka ireny. Aleo atomboka ny fampiresahana fotrany tsy miavina izany. Sady mba saretika iry. Lasy ty sampitoera izao no mitoy. Ary ndrio aty ohatra ny salasala kely vao niditra. Fa naninona ka? Tsy hitandre tsara avy tao aoriana nga ny plaky mipetraka amin'ity fiara ity ka? Efa fantatro fa ty ny fiarandianako fa mbola namaky mesazin'olona dia tsaraiko kely. Sady mbola napiditra fana kely teo amin'ny sisiny teo koa ny tena mariny. Ve. Ie. Soa aloha fa tafiditra. Miamoty azy koa ty tsy hita izay anaovana azy. Raha taraiky tamin'ny fiara hafa tany ndre dia taraiky be nge. Sa tsy matahotra ino tao? Anka. Za iny tsy hamonjy fotoana na nianjika ora kory. Fa mba misy aleako kely fotsiny. So dia mitetika ny anatalary. Aleo. Hitako ny atao. Aleo soratana dia alefa misendy mesazy ity. Oe, azafady fa tsy hoe mijery ny mesazy soratandre akory fa... Anka, tsy manina fa ato ny etery. Dia lasa mifankahita zavatra tao sikako. Tena voamafy alary Frédéric. Tena hitako tamin'ny mesaziny teo fa misy soratra hoe je t'aime bijou chéri tsy fotsy. Malala ny foko sy ny sisa. Zay vo tena enjana. Tena maty. Mitona ny vato be ny lohako marina. Tena makamitsy ty fitohanany fiara ity. Fa aiza marina moa ndry ity miala. Za ve? Aty aloha kely atsany miala. Dia ahoana zany ny fika. Aleo atao ihany aloha izay azahoana ny numéro-ny teo ety hoe. Na io azy zany rehetrarehetra zany. Way, ny anarany kay mbola tsy nanontaniako. Tena loso ty fanondrana ny fitandratsiny izao tontolo izao lary Frédéric. Na tena mba ho tojo tantelokanjo. Vao nanafaitra ny vava no mitona molitra. Tena tsy naposika kia. Lalana ray ihany fekiny itsika teo sotra samihafa. Sady efa misy mpameloko etsy andaniny. Kivy ary andrikaka. Raha izany fanirininao zany dia mba isin'ny mpamahakanako. Raha izany etaito zany dia mba isin'ny mpampisoto zany. Saingy indesy mantso ny mpanakato izay fa miangatra ny sapanana manasaraka ny tiantsika ary malala. Le nofo tsara indrindra ny ainako. Toa dia sokafo letsy dia midira. Ohatray. Ay mbola midy marinako. Azafady letsy andraso avaiko vetivety. Le ty Frédéric. Fa inona ty matory marainy ity? Efa andro tandro be ty ve ty dia mbola eo foana la. Tena mbola tsy afatory aho letsy. Marina. Tsy tany lambo zao inoko zao ve? Eny efa nanao ino ny ala zany tamin'ny alina ka? Tsy naninonako. Vaniariko. Mbola namita sezena boky zay dia tsy namelako mihitsy raha tsy vita tamin'ny farany letsy izy. Zay angako. Tsy haiko tsy efa tamin'ny roa marina iny vao vita. Enjanaina nge letsy ty fianarany ty. Zany hoe efa nanaovana gelonera olo izy raha naman'izay dia tsy maintsy hotaina tamin'ny farany letsy. Aiza. Zaniko. Eny
aleo tokoa aloha tonga de fitaina ohatr'izany fa tsy de tsara le manisa tsy voky a zay nge hoa mahakamo be raha mbola mamerina mamita ny tokony fitaina ohatra n'ireny indray aleo manko velesina ny vy de mbola mafana e marina zany atsika tsy nampianarina lalao voromaty zany a rehefa manao zavatra anankiray a tonga de atao fa tsy manao andraso mandany fotoana io sa tsy zany ve ty Frederique zany mihitsy letsy a zay nge neretako tory tamin'io e sitranay aloha mba tsy misy asa be miandro tsoniko de hono alo ty nandeha namonjy fivinay mivela tamin'ny sabotsy nandehaka fa tamin'ny fidiana avy tany tena raharako misy ina teo no nitranga le tantara tsy nampozina ny sady tantara navesatra ndrindra tamin'ny fiainako le tsy tahina zay indray de ty hitantarantsika namiko indray le zalahy ty a tena nianjera tamiko mihitsy letsy ny raha ho anaray manontolo fa nisy inona raha Fredy zany le tiany tena hoe loza miatra manaina tsy fanain'ny sakangely tiany mahay volombava fa no nitapy hafanana de tratrany tsy napoziny ka raha baina zany na fa mbola afadozako aza manany ihany letsy fa tsy misangy amin'ny lahy mihitsy ange za miteny zao io e olo ty tsy daletsy tsy misangy fa tsy mpinamana ohatratsika zao a mbola manany ihany foana le ka izalika tsy amin'ny lahy mihitsy ny toerana eny e tsy maninona fa toy izy foana elange mbola ho tratako e eny e aza manodina izany azy ka tantarao le tantara efa tsy ndrindona aina kosa nge mibandy hen'olona zao ary en'olona tsara tena aloha zao fa teny efa manambady le ty le sy mpamanja be ny lazaiko an'ny lahy iny a kozy velo ty raha Fredy zany hoa mba ataovy resaka matotra razoko fa tsy tena resaky ny misy volombavy zany resahako amin'ny lahy zany matotra be satria mankely raha misy fitombenany tokoa zany resaky alahy zany tairo azy reo masoko roa reo mihitsy ny nahita ny peratra teny amin'ny tanany fialanga ahoana de fa hony ara ho ahy fa nga tsy tany lahy tamin'ny fotoana nahitany lahy azy tamin'ny voalohany aloha zany peratra zany ary tsy azoko tsara mihitsy nge le tantara aza vao tsara Fredy fa tsy misy azo koa zao ary enony lahy tamin'iny aloha de mbola tsy hitako nanao peratra izy tsy haiko moa zany na zany tsy nainy jery tsara tamin'ny maso roa na ahoana de tamin'ny ray mandendray le fotoana nakako numéro an'iny ihany mbola tsy nisy fa mesazy nosoratany hitako sady nafantarako fefa manana olo tiany izy de vao tamin'ny sabotsy teo iny vao tena hitako nanaovan'le peratra io le tantara aloha zany teneniko an'lahy fa tsy vazivazy araky ny fiveran'ny lahy azy efa n'olona mihitsy letsy izy tena zao aza misento fa lehilahy ny tena maninona raha zao natora Fredy inona tsony no hevitra amin'izany lisa ry tahina aleo ihany aloha tifirina ny lanitra sao mbola mahavotany ety oko zao letsy zao atsonangazy zany mahazo ny lahy zany de viteo oko zao letsy raha oka ho azy zao aleo izy ilamy mane tokantrano any aleo le tsy ho tiaviko mangina atao-poko atony izy zay no avoan'ny raha zay tena nambabo ny foko zato isan-jato tanteraka ange zay sipy zay saingy tsy natao ady de tsy maninona letsy raha mba izy mantsy mitongotra iaraka mamindra tanana sakambiniko oditra safosafoko molotra oroako ny fitsikiko de tena tonga lafatra letsy ny fiainako io ndray lasa nyredredy milahy ka tsy misy azo kianina tsony ngely ty zany ary tsy maditra mandrak'izay asa indisy fa tsy nifanindran-dalana tamiko tena tantara lehibe mipetraka ho an'ny fiainako mihitsy letsy ty ndray mitorako tia tena nitamboka marina tsy mahalehilahy letsy ry tahina sa zao natao hoe avoivon'ny eritreritra fa salain'ny vitana ka akivin'ny zava-manjona eny tena enjana aloha ny toerana misy an'lahy zao ka zay nge hoa fa raha izany efa nio amin'ny toeran'lahy mbola miala nenina farany ihany ka ahoana anao bingo manao matsy ve tsy mety letsy zany misalovana ny anjaran'ny sasany zany sady raha makavadin'olona nge letsy de mba alain'olona ihany koa ny tena de ahoana ka laha moa anaiky mora foana io kosa Fredy asy oka letsy raha ta efa tapa-kevitra ny onona rehefa sambatrano izy de mba faly tapany ako iafiko arery ny fitiavako azy letsy tsy amboraka sady tsy teno ny mpanakanto zay zao lazaiko aminatro Frederika mba atsokely ihany oa izy de hitan'lahy eo zay tokony atao zay nge nataolahy olo ty ajanony any am'izay ranka zany resaka zany fa tena aleo be aleo andeha andro kely aloha de anao zavatra fa ave fa tsy lasa tsony raha mbola zany foana ny resaky tsika sy alahy eto andao ariko afaka didy amin'ny fatana zay fa nandoroko taitsy ny rehatra eny nefa zao koa anavy ihany ny akizony tolo na ino izy na tsy ino tafio lamba ihany ny adala sao mba azona sitraka amin'ny avo
fonosolamba ihany ny maty na hita izy na tsy hita. Ataovy ihany izay torohevitra izay sao mba hitrangano izany ny tsy ampoziny lahy dia eo alahy vao taindravoravo toy ny akono tsy mpazakasaka eo a. Kinona koa le tsy mbola teneny lahy amin'iny feny Tanavitsaka. Efa mbavandrakoto le tiany tao ambilany fa za fotsiny tiany lahy atao tonondra fotsibe nanoambato amin'izany a karaka ny teny landray mandery ihany zany. Eny ariko averiko indray fa afaka didy amin'ny fatana aho fa nandrosoko taitsy ny rehatra dia mahita ny rano izany ry zoky. Zay misaotra betsaka aloha amin'ny torohevitra fa efa ho fafako lesy leninina. Efa fao zaniko. So dia za foana no anadalany lahy eto. Leo tanteraka lesy raha ta sady lahy tsy mba leo manany any zany raha mbola anko ny andro izay ny tena marina. Ary maninona tokoa moa raha andramako andefasana mesazy kely izy iny. Tena tsy tantoko ranga raha koboniko samirery atao poko izany fitiavana mirehetrehitra mila andorony foko izany. So dia ho lasa dala relary raha Fredy zao tena tsapako le teny tsy afaka bavan'ny olona hoe zay ty adala dia ahoana re aleo alefa ihany nanga dia azavaina amin'ny fotsiny marina avy eo mba afaka didy amin'ny fatana araka ny filazan-drataina azy sady tsapatsapa vody akotokoty rehefa tsy anina dia aninako raha vao mialata dia tonga dia alefa lizy sa aleo alefako zao dia zao ranga sady so ihany fa netiko nandro ny telefonako ajanona kely ianao ny fandrona raha izany ary aloha taraiky milahatra ao izay miandry larana ny fandronao fa tsy maintsy alefa ny inspiraka amin'ny fanoratana n'ity mesazy mafonja be ty ampio ary Andriamanitra andena naharaina any an-danitro. Marelao avinga indry avy mba hijeriny filay indry fa efa maromaro izay mesazy tonga ao izay fa avy amin'iza foana ary izany mesazy be dia be izany rineny asa mba jereo kely eo erineny sao dia ilaina vakiana maika be ilay izy. Tsy haiko fa ohatrany tsy misy anarana le numéro mandefa azy aleo ihany ndry mijery azy ka za koa mbola manao zavatra. Mba isa ary izany olona mandefa mesazy amiko izany. Aika efa tena misy 10 peso mihitsy ny tonga ato. Aleo efa kina tsirairay. Avy aiza? Way, tena losy ty raha nivakiny eny teo. Fa tena tia marina ary ve iny ankizy lahy iny. Sa isangisangy na anararoatra sy anadala fotsiny antony anakorotana ny fiainako. Manana ny lalana ny safidiako tsy azonao ny fikasandratsinao izany fa inona koa moa ny antony nanarahany avony dia inona koa ny antony nanomezako azy ny numéro ako tena nanenenako ny nanomianinka. Aleo jereko kely hoe ty afatra faranty mba tonga dia fafao azafady ny mesaziko raha fantany vovovakinao fa tsitrako ny ampiady anao amin'ny vadinao fa ny ady ka mba zavatra tsy aritro ka tsy maintsy aborako tena mamely aloatra le izy dia zay fa misaotra anao dia mirarosoa anao Frederika ilay efa vonina ity anao mangina atao mipoko mandrakizay tena enjana izany. Aleo tsy fafana aloha na dia izany asa. Efa tapitra voavaky indry daholo ve le mesazy rehetra teo ireny ry Marela? Efa hitako daholo ka. Mandiava. Ary to hafahafa ny endry izany fa nisy inona natao no dia ho lazaiko fa misy inona alaka dia lasa aminao fihetsika toy izao ianao lazao amiko izay marina fa tsy mba fombanao mihitsy anie izany manafy ny zavatra izany amiko ka anare izany ka zao ny ilay izy rineny tonga dia lazao fa aza mampitaitaina ohatran'izao ka momba n'le mesazy tonga tamiko teo ny izany rineny hoe inona anako
misy tovolahy antsoina hoe Frederic zay ho any. Efa ela izy manarakaraka foana rehefa misy aliako sy sendra mifanojo ireny izay, indrindra rehefa tafaraka ao anaty fiara fitateram-bahoaka ireny. Dia naka numéroako izy avy teo. Dia avy eo naninona? Indriko manao izay asa mbola tapahanay aloha ny teniko e. Dia izy io mandefa mesazy ihany koa. Fa inona anaka ny teniny eo a? Mampiororo ve satria nanda azy ianao sa inona? Aza vao sy teniny mazava tsara fa tsy azoko ka. Aiza kosa rineny dia hoe mampiororo a. Sady na mampiororo azy izy tsy mampanina fa ao Andriamanitra miaro ahy. Sokoraha tsy nanao ratsy azy ako. Fa zao le izy hoe tia aho ny sady akavady ahy. Zany sinsisy e. Gazety lava be ny tonga ato. Tsy azoko tsara nge. Fa nga mendry azy numéro andry sa azo ny taiza? Fa tsy nampoiziko rineny a. Dia olona ohatrany ahoana sy ahoana ary izany e. Nefa dia ohatrany hoe tena sasady hoe mitory aminao hoe akavady ianao hony. Sa matsy ka olona tsy azo antoka sy olona tsy misy tanjona ka tonga mba handrebireby andry fotsiny a. Sady ianao koa ne sa mila mitandrina tsara ne amin'ireny lehilahy ireny ry marelahy e. Ka izany mihitsy ny antony lazako aminao e. Sady ny fiainako hatramin'izay ne ka tsy mba nisy niafina taminao izany rineny. Nitanjoko raha teo fa hainao ihany. Tantarao amiko ary aloha izay mba fantatro momba azy e. Manao ahoana ny fahitahanao ny lanjan'ny fitiavana ianao? Zao ary e. Allô? Maheno? Afaka mandalo aty an-trano ve sy rariva e? Kay moa mbola tsy hitanao ny tranoko. Aleo ary zao no atao e. Mandehana ianao any amin'ilay toerana nionatsika indray mandeha iny a. Dia alaiko amin'ny fiara eo ianao dia makany am-piasako. Dia any sika miresaka. Zay. Tsy izany fa andamina momba an'ilay asa fanofanana iny sika e. Misy fiaraha-miasa tiako atao aminao re. Misaotra anao ary e. Soava. Ina ary ty entsony marelahy ho tonga ny ataony amin'ity andro harivariva be ty. Ohatra ny tsy mazava amiko a. Fa hony tsingerin-taona naterahany ve sa tsingerin-taona ny mariaziny? Dia inona koa ny antony anasany ahy? Any am-pandrasana angamba mahita ny antony a. Aleo hitany sady efa vonona amin'izay zavatra hitangaretany koa aty. Fa raha ny fahazahoko azy aloha dia ohatrany tsy fety le izy. Zany hoe tsy mivaritany tsara le izy dia mandeha anjamba ny ohatrany jamba milomano ka izay hidonany loha fotsiny ny akarany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Manahoana marelahy? Frederic. Salama tsara? Ay tonga ianao? Natsoina ve moa tsy ho tonga e? Tena misaotra anao indrindra. Ka andao ary fa efa maro ny ekipa tonga ao e. Fa ekipanao inona ary zany? Tsy azoko mihitsy. Andao fa efa anomboka izy ato. Ay. Mamanay koa somary mbola taratara kely fa ho avy eo ihany izy avy eo ka. Azo olona mivavaka manao rozery nge zany fa taminay roa ato zany. Sady tsisy olona fantatro na iray aza. Fa mihitsy te tantartika tsy mampoiziko. Ary mba iza amin'ireo ary mivady ny marelahy tsy mba andeha anakiritsy ve? Nefa raha ny fijeriko azy dia toa an'io vehivavy akaikiny io ka. Aleo ifantoko mivavaka aloha dia ho teo e. Sady efa ela koa zay tsy namonjy fotoam-bavaka ohatran'izao. Ary toa madamo Saoly. Le olona diso fantatro loatra sady mahay ahy. Efa nifankazatra tamiko ihany koa io olona tonga io. Mpampianatra ary amin'ny sekoly ananana ry sady mpampiofana maharitra ary amin'ilay fitoeram-pampifanana ray izay. Ataoko hoe olona andeha hamonjy fotoam-bavaka fotsiny nefa ohatrany tsy mitovy amin'ny fiavian'ny olona rehetra fa tena ohatran'izy avy tany am-piasana mihitsy ty tonga ty.
iry fa mbola tsy mahita foana fa tonga dia nipetraka nitodika ry amin'ny sary maso mariariko. Tonga soa ty aminay Frederika. Misaotra tatasoanareo. Aivy tokoa moa zany nareo mipetraka? Ie, ato zay no mipetraka e. Efa mianaka anie zay no ato e. Aivy io Marela zanako. Ny dadany kosa mbola tsy eo fa nisy nalehany. De ny zokony lahy koa mbola tsy eo. De ireny hitanao tonga ny arany vavaka nanao Roger teto reny ny fikambanany zanaky ny Maso Marie sy ny FT ary ny tanora ty sy mazoto mivavaka e. Tena mahafinaritra zany. Why? Ary to mifankalalana eny ny Frederik zany. Fa izy aloha no nahenonao fa misy vondrom-bavaka ato androany. Andeha hivavaka zany no antony avenao avy ta sa mba hamangy anay fotsiny de mba tonga. Hoana re zany? Zany ny antso azy roneny Ay, io ne le olona nandefa mesazy tamiko le ndray mandeha iny e. Le niteneniko anao iny. De niteneniko avy teo hoe mbola atsoko iaraka hivavaka amintsika wa. Ay, Frederika moa izy zany. Ianao le izy. Fa hoana ry ty? Aiza marina le vadiny. Tao tsy misy peratra akory ny tanany sady tsy misy resaka mikasika azy mihitsy. Dia andeha hiaraka hivavaka fotsiny ve zany ny tsony Marela? Fa afy teo izy le nitsako labisika. Ora Fredy, tairo rangalo mba apio aloha anatitra an'ity ordinaterako ty ary amin'ny rafaly rifo de iko ohatra mampime mihitsy anie. Fa aiza moly ty izy ty le nandehanantsika andray andro iny ve letsy? Eny moa, ao mihitsy. Sady ny ao ange le ringy mba matotra ihany indraindray fa sady mba azo hiafinany ny saram-panamboarany lireo kosa e. Suran'izany ve nareo fa ohatrany tsy saina nge rafaly iny le ry akaiky ny fasana ry ny tranony raha ao mihitsy ao akaiky ny ray graiky ndao ary tonga de andeha zao andao fa tsy aky andriano ty fa tena efa marary nge ty ordi ty ranga ty aleo katina fotsiny ka ty varavarany ty fa tsisy be ty eo ndao ary ohatry ny tainombo vazy ty fa tsy misy ahina sy kikika eo e na izany aza za matoko saka letsy fa trondrony loka sy ndao ranga matoko fanahy mbola afo ka metraka inanjoron-damba raha tsy votsy endry aty ranga mbola milamindamina be ny aty eny tsy koa zany ay tokoa robainina zao tokoa Marelany ely ty ka ao akaiky ny rafaly eo mipetraka e zany ve eno tsy lavitra akory fa amin'ny trano be miloko mavadaly io le ozy anao akaiky mifasana ve eno le sipa manja be ny tenen'ny lahy iny ve zany le ty eno le tsy rata de vinany nahitany lazy tao ary nisy an'izao tantara zao le tsy nitranga tamin'ny somariva iny de ona ty Rafredy de inona aveo ny resaka farany tao ary inona nga nisy fehany fa nitsomaina ohatry ny mpamositra alika e natory tamin'ny farafarara izay de naterino tamin'ny fiarany mariny ohatra mahaliana be rangano toy an'izany tantarany lahy zany to mahaliana sa tena mahaliana sa hafahafa de mampimely etsy de marina lazaina ka zao lesy tena tiako fantatra sahady lesy hoe inona mety ho toy eny ela tokoa fe aloha tsy matahotra ny dorotra mivadina zany sipy zany sa efa vonona na iny kidonana iny katsy ala raha ny fahitako azy eny ely ty ohatrany tsy misy an'izany akory ahoana indray ty Rafredy aleo an'ray le tsy mahita azy andao loha ambariny ty zavatra lahy ty ndao raha hoentina any amin'ny rafaly tsy saina iny de zao atoe ary izy rehefa hitany lahy de raha atsika amin'jereo zay tokony atao fantatra foana angeny ty ny tena hoe namanambady izy na tsy manany ka raha mainy lahy fotsiny de anara-maso azy de zay sa ahoany tsy Marelava iny nikopakopa tanana avy anaty tobiliny lasa ohatra midobodoboka be zany tampoka ny foko marina sy saika ny enjera mihitsy aty eo sady tsy nahavita na namaly ny fihetsika nataony fotsiny azy maheza zany fitiavany zany tia mbola nkamatotra de tsy hita zay atao ay mbola eto ianao Marela ay ve anao le nikopaka avy ao anaty tobila teo iny fa hoaizy ndrika tena variana teto ao marina zao mbola tratany Marela eto zao fa naninona koa ary le tiany nandeha tongotra eto ndray fa tsy miverina miaraka amin'ny fiara iny sa
Fiarandro masery fa tsy andenina nolo-patany hafa. Ary toa variana be. Mbola tsy voavalika ane le fanontanianao teo iny, nefa dia tsy vonahianao akory ianao. Azafady fa gaga fotsiny aho hoe nandeha fiara ianao nandalo teo dia zao nandeha tongotra mbola nahatratra eto zao. Mba miverena ihany aty ambony tany fa atao misidina be ny eritreritrareo izany. Za io ne tsy maintsy miverina azy fa nasaineny sy masera nitarika mpianatra mpanao diabe fibiazana avy amin'ny tanina ampianarineny taloha izany. Ie, mipetraka ao amin'ny masera ao zareo dia izany tsy maintsy mitarika azy ireo mitsidika toerana miaraka amin'ny mpampianatra mpitarika azy ireo. Ka hoana, mazoto iaraka amiko nga ianao? Sa misy atao? Sady misy mpiantoka sakafo izay tiantsika hoanina nesika ao e. Mazoto? Mety ve nefa izany ka? Izany ary ny tena mety raha tsy kamo ianaoko. Sady amin'ny hariva nety dia maka izy ireo fa atiriko ery amin'ny kianja filalaovana ry izy dia amin'izay afaka mandehandeha sika roa. Ay, andohariko. Inona indray ny tantara hitranga androany ity? Aleo rangaharana amin'ny onjana eny fotsiny. Aza taitra Lary Frederika so mizaha fanaty zanako ity. Aleo arahana tsara izay fihetsiny. Voaraiko ry Frederika mesazinao fa tsy afaka ny robaroba fa tsy maintsy dinihana tsara fa mitady animba ny vinavina-pianako ny fikasan-dratsinao. Aleo tsapaina aloha ny alalan-drano. Raha tena volamena tokoa dia tsy ofo izany na inona mitranga. Fa inandray ary ny tsony madamy Saoly ahy. Momba anay somary lazanany ve? Sa ve ny zavatra tsikariny tamin'izay le tarika mpianatra indray mandery? Aza hita kanka ery ahy izy ny amin'ny mahefa olona manambady anjanany. Sa eny e, rariny kosa aloha raha sary-piaro amin'ny janany vavy izy fa sady zaza endrika iny ny zaza tsy manatsiny. Nefa tao tsy nisy ninona ne tamin'iny. Aleo dondomina amin'izay fifatonga ka. Tonga dia midira ry se a. Ie, manahoana tompoko? Salama tsara. Sao dia gaga se raha natsoko tampoka fa momba le resatika le indray mandeha ry reny tsoko any se. Le resaka inona moa izany raha tsy mahadisoka? Le tamin'ny fotoam-bavaka iny ve izany sa? Ary toa variny se. Le resaka fifanana re izany. Lavidavitra mantsy le toerana ale nefa iseny nefa nilaza hovonina hiaraka amiko e. Tonga dia atombotsika ny asa e. Ka omeko anseny vola hividianana fitaovana rehetra tsy maintsy ilaina fa za kosa anomana ny akoatr'izay. Mety izany ka. Dia ono roviana no mandeha ka dia firy andro moa izany ny faharetan'izy iny? Mbola tsy niova nge iny resantsika farany iny e. Aleo ataotsika io sady se koa efa mahafehy tsara ny fitaovana e. Sady izao koa misy apahany amin'ny fanofanana hoe noeritreretiko hoe se no ampanao azy dia miampy ny fandrindrana ny fanentanana isan-karazany e. Sady efa vita raha teo ireny fifanarahany e. Tena tsy nasiany tia madamy ty resaka mihitsy ny fandalovako taty tamin'ny zoma iny. Tena tsy misy fanantenana intsony izany ny amin'ny Lary Frederika raha resaka Marelany resahana. Eny tsy tokony ho izy koa anie ny resaka an'izany fa ny asany ihany no ataony. Aferanay zanaka izany fa tsy an'ray aman-dreny. Tao lazalaza saina be foana ho aty Frederika ity e. Sao dia manany amin'ny zavatra nanaovan'ny Marela azy tamin'ny zoma iny ary izy. Ilay nitomona ny vavaka fotsiny dia narehefa nodina ny maraina. Gagako. Ary tomba lasa saina be koa ny Marela zany. Eny ary fa andao atao tokoa e. Raha pitsy izany no alaiko aty le vola sa tonga dia ety kosa izy ianao ka? Mety daholo re. Ao ary alaiko vetivety e. Sery fiainany. Manaraka indray vao mety hisy tantara hafa eto. Tena ny lamina kosa ny lalao androany
tena n'ilay marina Frederika. Zara trodrodroka mihitsy zany a fa zay tena kapohako le sy tikitrakitra tika aleoko any ary amin'ny basketeriko le tsy mahagaga nge zany fa nareo efa io foana ny fanaonareo hatrany amin'ny tanàny fa andraso aloha zo le ty ela variana tary amin'ny baolina tary fa nisy zavatra hitako ty tary ampanaovana baskety tary torony lahy ndray zany zao no tantara fa tsy za foana no ananen'iny lahy isak'izay mihetsika tena kozy anie zany ho ka inona nihita ny lahy tany nahita anjely ohatranavy lasa inona angamolo ty mahakasika azy avy fa toy an'le tantaran'ny lahy iny zany ilaza inona ndre lahy ty rata sao di tantarangano eo zao aloha raha Fredy mitomy aloha ianao mitomy de filao ny saina maneritreritra de tsy ndrio vato ihany koa ny fo fa tena voaporofoko le ty manambady le anao vavy zay fa ino ty loza lazain'ny laly ty ry tahina tena kozy zany lazaiko amin'lazandro zandry olo ty tary ampanaovana skety zay ho zay no nahitako azy fa tena manambady le sipamanja be ny tenen'ilay iny ary tena manja aloha le bandy kosa aloha tsy de efa hitako le ry tsy hitako loatra aiza marony ataovy matotra morangano ny resaka fa inona ary ty mbola hita azy lahy fa toroko an'lahy rehefa miaraha fotsiny lahy miaraka amiko rehefa manao baskety zay ihany ndao jerena ary fa tsy maninony za nefa namono an'iny tantara iny tao aneritreritra aza hitako ka marina zany laingatratahiny zany tena ohatran'ny marina aloha ny firesany azy teo zay ary lefa naposiko le aza way to mamamary lahy ty mitondra fiary ty aika efa hita anoloan'ny vavadiny zareo zay fa varindresaka de olo ty Fredy togaga be lahy mahita ny fiara mijanona io fantatry ananga io madamy io ty sa manahoana lalahy manahoana tompoko ianao manao ahoana salama tsara ary zareo ahoana avesy zareo zany avy nikotrana kely zay rolaotranaoko ay tokoa mbola anteny mihitsiko hoe za koa manao ohatry ny reny mpanatsafa afo renika tapenaka efa hita midonaka mbola tsafaina ahona ihany oay zary nareo rehefa avy eo izako ary ty mazamy ty ary mety olona fahatatra raha Fredy angamba tiako misy programa kely zay rehefa avy eo ay raha tsy hoe misy ivananga ay zao tonga avy any atrano rariva raha tsy raitra zany programa nareo zany tsy miasa matsy ary ariva de mba mikorana sy miresadresaka kely ihany ry eny ary miantsanao ihany ary efa ho avy ihany ary tonga avy nareo rola sa misy alehany akamanao aka za sy Frederika anie raha ihany no hoan'ny androany kosa ay tsara be zany zay zareo fa aleo abdioko anaty garazy am'izay ty fiarako ty fa ajanoko zany le programako ariva de aleo mandamindamina any ao an-trano mandra-pahatonga anareo sady tsy asa soa zany saika aleoko zany fa programa afaka azoko adaboka ane zany olo ty raha Fredy izy iny madamy iny manasa ny lao any an-tranony izy andray iny tsy karo langy eny nasainy fa tsy zaharery kosa le tsarata elaza motofanina izy ao afa tsy zavatra fa nao valiny lahy samaninona nefa ole ty tena gasy marina ve laha ty aloha rehefa notaniana fa notaniana koa navaly azy ka zay foana ny tsika ko efa nilazaiko any langy eo fa ty akaiky ny rafalo any misy andromarela ay raha azoko zany de iny zany nyreniny marela andrafosany zany sika isela raha rivako de inona koa no antony nandrainganina teo hoe misy programme tsika mitama raha riva inona aza manany any le tsy fa mandreraka efa hoe hoany zany raha riva de ahita lahy milay be zany milay zany ody olo ty raha Fredy tandreo fa be ny fizany eliko zany marela mba hodina ry ambadika ry aloha io liko fa manelingelina olona tonga mamangy atsika entrerineny ka ineny nefa mba teneniko hoe mba tambatamba azy ho eliko io am'izay mba zatrazy toakoa ianao sahirana ninareo raha sendratseo de afatotra foana ve ty aliko ty mandritry ny fotoana ty janonako eto amin'ny manaraka re zany atao fa avidiro am'izay ny vahinitsika ay ve lasa misy an'ity ndray aty aminareo aty marela ihany no manafatra an'io ariko io avy tany amin'ny dadatoany tany io azany mbola tsy zatra akory fa torany foana io rehefa tsy eo izy ao mansoa trano mansoa nareo okalohany ray antso kely ava tonga lahy de midiry aloha nareo fa allo
salama daholo ve nareo any? Ohatray ahoana tsara hoe? Na ninona raha ny antso izy alohan'ny andehanany? Oay, dady zany anie ohatry ny telefona andray ve no adino? Eny soa ihany aloha fa efa hita ny tranoko e. De mety efa tonga ve izy zany amin'izao ka? Za tsy hanatra nakory zao fa eny aleo ary alamiko e, misaotra rineny a. De veloma amin'ny ana tanàna rehetra any. Aleo hiditra amin'izay ka. Zao vao tena hitako mivantana le sipa nahatarandrazoky a. Tena zanajavatra ty marina. Hitako rafiridy mitapitapo mihitsy. Ary tena izy le nampiaraka tavy amin'ny terrain basket tarika. Hitako mihitsy le lino mafafako. Tena vomafimaro ny alara zany raha tena vadiny tokoa iny bandy iny a. Ary mety resaka an'izany raha ve ninona io sa zavatra hafa mihitsy e. Tena manambady koa raha ve io sa ahoany. Zao izy telo mianaka. Atao hoe sady miraba moa zany no tianao veloma sadika. Fa ahoana ty Rafredy a? Eno a, misy na Frederika? Manaona daholo aloha nareo rehetra. Salama tsara ve Marela? Salama tsara ka. Oay, baitra be anao ara-bainy Frederika manokana teo. Fantatry ny neto indray fa midobodoboka be ny foko mahita azy. Aleo iala-pakely aloha ka. Andeho any efitra ambadika any aho. Ka zao ahe, mampime be nery zareo e. Fa misy ina ry Frederika? Fa ho aiza aloha ndriny. Ndrito liana manontany an'lizy indray nefa ohatry ny lasako. Miverena aloha e. Tsy maintsy mandeha mody azy zao fa tonga ao dadanay amin'izao ora sy fotoana izao nge. Olo ty tonga aiza ny dadanylahy? Ao an-trano e. Atray. De neny anie ny antso anaty io iny. Ay ve? Hoe niala tany dadanay de adino ny findainy de ny antso any eny hoe tokony efa tonga any izy zao ka mila tsenaina na andrasanao trano fa mety andeha taksiko. Fa ahoana zany Frederika? De andeha sady zany nareo? De gaga ianao. Tokony antso amin'ny taksi foana ne izy raha izany e. Sa tsy tadidi ny numero anao? Eny vonjeo ary aloha ny dadanao sao tonga ao nefa tsy mahita olona akory. Ka zay indrindrako. De amin'ny manaraka indray reto izy nankorana saika ataotsika e. Na izany aza de andao sotro aloha reto zava-pisotro reto e. Efa volona ne reto e. Raha tsy hoe tena efa tsy maintsy mandeha zao de zao mihitsy nareo. De avoay daholo ry Marela ny zavatra no mantsika hoaniny reny alay vao ty re de hoentina asaina hoentin'izy roa lahy e. Rehefa ho lanintsika roa vavy ato e. Ao ary fa alaiko e. Maninona ary neny raha perina fiara izy roa lahy de amin'izay tsy tara. Sao de sahiranao mantsy ny dadana. Marina ki zany a. Entiny riva ny fiara sa mety daholo rery neny zay atao a. Nazana ianao mila fiara mandeha fotsiny. Tena sairaniko marina re nareo e. Raha tsy natsoko nakaty masy nareo de tratra ny soma tsara tao an-trano zao ianao ry Frederika. Tsy misy tsinonao ny amin'izany ka. Zavatra tampoko anie zany. Ny fitaombita tokoa tsy mahaleo ny tampoka e. Nga zany misy fa tsy hoe tsy mahaleo ny sampona. Ka ny fahatongavan'ny dadanay ve de ataony lafa sampona e. Ka fiteny lesy zany a. Tampoka letsy fa tsy sampona. De tena isaorana indrindra re nareo ry izy mianaka. Misaotra marina tokoa e. Raha tsy natsonareo nakatinga zay de saika andeha tany amin'ny toerana lavitra be. Tsy maninona koa fa aleo andeha tongotra ihany zay sao de manahirana nareo ako marina. Tsy maninona zany fa zay roa vavy ane samy afaka mitondra fiara e. Zay tianareo hitondranareo fa samy afaka daholo ane zay zao e. Reto daholo izy rehetra ary neny fa aleo izy andeha amin'izay a. Tsy misy najaniko fa aleo entony daholo. De any anaty fiara mihinana ny anjarako raha mbola te hihinana. Misaotra betsaka tompoko tena misahirana mihitsy nareo ko. Eno makasitraka indrindra fa sady hiazakazaka hipetraka anaty fiara zany zay ny mbola hivimbona sakafo be koko. Hitako. Mety ho gaga angambo dada raha mahita an'ireto tongana. Ay, maninona tokoa moa raha mba entinao aty zany dadanao zany ndray andro any e. Be de be matsy ny zavatra azo ifampiresahana sy iaraha-miasa e. Sa vetivety de ody izy. Ka tsy mbola fantatra ny izy tena tondehany manokana sy ny mety hoe faharetany teny ity. Eny tsy manino zany fa miaraka amiko mankaty izy rehefa manam-potoana e. De misaotra indrindra ry Marela fa tonga somatsara zay ho ela velona. Tsy misy fisaorana re a. Masy to de mampamangy amin'ny dada ao.
Tsy afaka mivily antsony aho fa aleo verina amin'izay. Eny ary. Lety Frederika, tena tsara fanaly ty reny olo reny a. Tsy nitaeny amam-bikany ihany no tsara fa ny maizy azy manontolo misy. Raha ireny aloha ny vady amandrafo zany lahy, avotra lahy, ela raha teo manam-pahaizana. Sao dia mba efa nidinikany aminareo roa ary izy mianakireny. Sa zany no ilan'ny dadany lahy kosa re sa... Tsisy an'izany le ty fa mampiara-miasa anay sy madame Saoly fotsy anginy no antony reny. Io indray alahy. Tsisy idirany mantsy ny fiainana manokany zanany. Raha ny fatako azy ingany ka tena tsy manambady tokoa ny volomanga kely iny letsy raha taka. Tena hafa mihitsy laha ty Frederika. Maninona ka? Maninona zao raha nanontaniany lahy tao anaty fiara tao izy raha hoe tena tsy manambady tokoa izy nahoana. Sa tokony resakareo manokana koa zany tena misy tantara tsy dia azo sara-tsaina mazava zany fiainan'ny lahy zany tsara vitina ve laha ty sa mamioditra fotsiny raha Frederika okaloha io fa efa tonga rahabaina tokoa no iveriko fadiny ny lakile tany aminy dia izay izy vao tena nijafajafa rery teo Soliana. Tena mahafinaritra ny zanakao iny Zany ve? Mazotozoto tsara, azo anakinana andraikitra, azo itikisany. Izy foana ny manampy ahy rehefa misy asa fanofanana ataoko miataka ny renivohitra. Eny fa na dia mety toerana koa azako. Tena misaotra anao madama fa raha tsy nisy anao asa raha mba nanao ny zanako iny mety tsy mba nisy mpitarika sy mpanoro toy izany mihitsy angamba ka. Ka efa azo vaniko lakana izy vao mifankazatra tampoka ka. Dia fitambaran'ny fianarana ataony sy izay fivelarana manokana mba amin'ny fiaraha-miasa kelinay no ahavaniko lakana azy. Na eo aza nefa zany raha ratsy fototra avy tany aminareo izy dia tsy toy izany matoa zany rehetra izany no tranga dia ianareo no nahaintaiza azy re. Zany eo ihany fa ohatran'ny misy resaka hafa tianao atao amiko Marelao mba hitondray zava-pisotro avy any anie anampiana an'ireto eto ambony latabatra reto dia mba hitondray an'ilay tsakotsako koa mba hiaraha mitsakotsako re. Andreto ary apetraka eto dia andevidiko amin'izay aloha lena sy ndao avy mba eny zany raha zazavavy mazoto manao raharaha no sady manada tsara n'ireny ihany koa. Ao re aza misalasala mampidina zava-misotro fa tsy misy olo-kafandrasana re amin'ity ao. Miala tsiny tokoa aloha raha nampiasanao manokana tsy nolazaiko an'i Frederika ny tena ato fa lazaiko fotsiny izy hoe irisadresaka sy hitady zavatra azo raha miasa aminao fotsiny eny azo atao tokoa zany fa ity ny tena niantsoko anao hitanao miny zanako vavy teo iny. Hitako iny ka misy zavatra ohatran' izao rery amin'ireo zanantsika ireo ve nisy an'izany ka inona zany no azontsika atao amin'izany dia inona no tokony atao? Tena tsy fantatro Frederika ve fa tena tsy manambady tokoa Marela. Raha izao aloha ny vonanto dia mety tsara mihitsy tovavy endry mahay manaja olona mazoto saridrika tsara mihitsy fa ty izy manana fikasana hafa kely ty no mety tsy hamety ny fandehan-javatra. Anao masira moa izy araka ny filazan'ny reniny teo ary tsy mihevitra ny verin-dalana mihitsy raha ny fahazahoko azy inona marina tokoa moa zany no mety ho dinidinika tia niterana atao ty hoentina amiko io fa lasa saina beny izy zany tampoka taminy ve ny toejavatra fa inona nefa ny nataony zany ve sa ny fahasaiko ny lazan'izany ny tampoka taminy sa efa mamena vina sahady izay mety ho fanapahan-kevitry ny zanako na ny mety ho fitondrako ny dinidinika ataona eto. Ianao moa nanontany hoe inona ny tokony atao? Tsotra fotsiny raha ny fijeriko azy zareo ny tompo-teny farany amin'ny tokony hitondran'ny fiainany fa isika ray aman-dreny dia makatona manaraka fotsiny arakaraky ny tena zava-misy mariny. Fantatsika foana re izay mety hahasoa azy. Marina tokoa zany teninao zany. Mino fa efa manana ny tena fanapahan-keviny avy izy ireo sady tsy ananantsika fahefana marina anie ny tena safidipony fa raha izany no nalatry ny avy dia ho tanteraka tsy ho ela foana zany. Mino koa fa tsy hisy valako hidina hitsangako toana sika ka efa fantatra ny vadinao ve aloha zany zavatra zany?
Fa indrity very Marila aloha tena tsy manambady tokoa ha? Angatsy efa reny nataony endreny fampafantarana ny ankonana kelinay Ka tena mba marina ve izy zany Zaniko. Ary ahoana ary niperatra hitako amin'ny tanandriny ha? Ka enao no andrasako amerina azy iny amin'ny tanako Tsy azoko. Ngany saraka nareo ka aza vao tsara mihitsy aloha Marila. Mety zary enao iaino ahy dia ho tantaraiko aminao ny zava-misy marina momba rehetra tsy misy miafina. Tsy manana ary mbola tsy manana olo tiana mandraka androany. Tsy tiako mantsy le misy manadala foana isaka izay toerana aleako dia tena naovako ny peratra iny. Nefa ne enao mihitsy nanitikitika mafy hoe Zay ny marina Ary tindray ary iza ny resahanao tamin'ile mesazindray mandiny le hitanao? Nividy finday roa dia nividy bus anankiroa ihany koa. Dia rehefa hitako misy tovolahy mitady resaka zavatra hafahafa amiko dia raikitra manoratra SMS dia io numéro io ihany ny andefasako azy. Ve? Ie. Mbola azonao jerena fa mbola ao daholo izany mesazy nosoratako tamin'ireny izany anie. Ka raha azoko tsara zany dia tapa-kevitra resy lahatra amin'izay ndre? Sangisangy tsy vazovazo no nanaovako an'izany rehetra izany fa mbola tsy vonona fotsiny aho tamin'ireny. Zaho efa nahatsapa fa fitiavana ary tiana fitiavana no miredareda tampoko ka manosika hevitra ny amin'ny fitiavana notorianao tao anaty someso iny sy arak'izay nasehonao tamin'ny fihetsika sy fijery isak'izay hoe mifanendreny. Efa nanam-paharetana tsara ho ahy ianao. Afaka miaineny eto anatrehako ve ndry fa tena tsy manambady tokoa aloha amin'ny fomba ahoana no ahafahako amorona vady izay tsy ananako akory sady raha ny tena marina ne tsy izany mihitsy ny fikasako fa no ny antony tsy fantatro dia toa teherika fity aminao matoa aloha za mbola nialaninina farany tamin'ny nandefasako an'iny mesazy farany iny tena tsy voakomboko tsony ny fitiavako anao ry Marila. Rak'izany dia tena fiainao tampoko ny fitiavana anao fa tena tsy mino ary Marila sady manana porofo mazava manamarina fa manambady ianao. Tsy efa nilazaiko ianao teo reny ve ny momba n'izany porofo lazainao izany Mbola ny hafaladiny voalazanao fa mbola tsy voateninao kosa ny ao kitrokely. Porofo mipetaka amin'ny fotoany an'ilay tratra nangalam-pinamboantsy izay enao nanako Ka andao ary atao lohabary andasy eto avokoa no mety ho fisalasalana rehetra satria tsy misy zava-miafina ny amiko. Aleo tsy resana fa tsy misy takona izay tsisy eo anie. Ataoko ahoana moa raha tsy ino ahy ianao fa teneny ihany hoe inona le izy. So dia zavatra miforonao toy ireny zavatra miforoniko mba hampilamina amin'ny fiainako ireny. Ka zao namako akaiky mifampizarany manta sy ny masaka amiko no nahitanao ny fampitatana tamin'ny vadinao tany am-pilalaovana baskety izy tamin'izay. Izay ny porofo faran'izay tsy sahanao ny lazaina. Tsy te hiady aman'olona ka aleoko makasisiny fa mbola ho avy foana ny anjarako na dia atao hoe efa tena potika tanteraka aminao azy. Ay ve izany izay mihitsy ka. Tsy teny betsaka ny amin'izany aho fa leo atsotsika eto miaraka amin'iny izy dia vitana hoe tsy vadiko akory. Zoko koa iny fa ohatr'ireny foana ny fihetsiny miaraka amin'ny anabavany. Loza amototr'olona no amin'ny ara-tsy mason'ilay zalahy iny ka tsy mahay manavaka mpivady na mpisipa na koa ny mpianata. Tsy meko tsiny aloha le rehefa ny fihetsika olona amin'izao marina efa tsy hamataran-javatra mihitsy. Aleo ary zao ary fanontaniana tsotra sy mazava no apetrako amin'ireo hoe sitraka ao ve raha ianao no safidiako tompo mifoko ho lampany fitiavako ny oravako ny tokantranoko mihitsy moa izany. Tianao ary Frederika Marila amin'ny fofeny fitiavana no andraisako an'izany sady ampatokisana tanteraka ihany koa. Volanitra ka tsy takatra. Tena faly ahy izany efa ela no nanariko an'izao fotoana mamy izao. Ivo ny fahasambarako ka zaraiko ho fahasambarana ho asy ho anao mandrakizay. Tena tsoriko aminao aloha fa tena efa naditra mihitsy saika efa nataoko daholo izao karazany rehetrarehetra izao tsy hoe nivary lavy tamin'ny zava-mahadomelona na inona akory fa naditra fotsiny ara-pitiavana. Fa noho nahitanao tamin'ny indray andro iny dia tsapako niova ho tena fonofoko
izay tsy toy ny fo mihitsy taloha. Ohatra nisy zavatra ny anjera tamin'ny foko izany tamin'iny ka nampalemy azy hatramin'izao. Nefa noho ny antony efa fantatro dia efa nevitra ny tianao mangina tao poko ka hitahiry izany ho tsy ambarateloko zazo amirery mandrakizay doria mena. Ka inona moa izany fa tsy hoe tafaray ny tisika. Mahery marina ny fitiavana. Ny rano mbola tanan'ny fefilo, ny rivotra mbola voatoandrindrina, fa ny fitiavana kosa tsy voatanan'ny fefo na ny valy izany. Ka izany mihitsy inkeo ahy, ianao olona efa niary lalina sy nametraka arofanina tsy anjerana na irobona mitoba amin'ny fitiavana tatoato. Ny anjara nefa tsy mba miolaka fa tafara ihany tsika roa kely. Ny tena marina na miodika vanana na miodika vy na mikanjo vato na mikanjo vy dia tonga ihany ny anjara satria tsy miolaka io fa tsy maintsy amin'izay tompony foana. Ino aky malala. Tiako loatra ianao ry Marela, tiako tena tiako. Raha mbola eto amin'izao tontolo izao ianao ny safidy ka na ny lanitra aza ny taratasy noratana ka ny ranomasina ny ranomainty ho an'ny tenina dia mbola tsy ampilazako ny atao poko raha ny fitiavako anao ny resahana ry Marela. Andao ary amin'izao sika mifanatritafy izao sy mifamboraka ambava ny fitifa matorana izao mba atao ampahamatorana tsara dia araka ifanodiana hoe andao ifankaty anio sy odoria. Andao ary. Kely aloha. Enao tsara angamba reny resaka ny fanaovana ny araka tamin'ny dadanao reny a. Tadidio tsara ary fa ary aza alanao an-tsaina mihitsy. Lalaka afa tsy nieritreretin'ny sainao izao izoranao izao ka mahaiza mamindra. Endrineny a. Tena hafa tokoa izany manandray aman-dreny izany. Tena tsy napoiziko lasa dinika lavareny be ohatr'ireny ny resaka iny. Tena hita aloha fa resaka olona matotra sy azo tokisany ary mahavelom-bolo ny resaky ny zanako lahateo reny. Sady teo anatrehan'ny dadanao. Ie. Hita fa tena vombonina tsara mihitsy izy. Nefa tsy eo aloha izay tena ataony fa ny asa vita mantsy ny fampitsarany. Ka aleo malina trany a. Raha tena anjarany ianareo dia tsy maintsy raikitra io ary mino fa efa sedra izay lalana ny diavinareo izay a. Aza matahotra ry neny a. Mivahaha foana mba ho ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka amintsika. Raha sitrapony dia ho tonga foana ny fotoana natanterahana an'ireny dinika vitreny. Sady teo anatrehana angeny nanaovana an'ireny satria ny antony anarany sika. Marina izany anaka. Mandeha anakarakarao an'izay sakafontsika fa efa fotoana izao e. Eny ary eto nareo mianaka. Ie, ahoana se? Ary aveza izany? Niodina kely tatsy ambadika tatsy aka. Variana be aho mijery ny tontolo manodidina ty. Mahafinaritra. Zany. Tena mampatsiahy any aminay. Ary hoaiza moa i Marela inka? Andeha namboatra ny sakafo aloha fa eo nareo fa ilozako mazoto. Ianao koa mazoto mikarakara re. Ataovy matsiro tsara rery Marela ny sakafo a. Amin'izay samy mazoto daholo sika e. Fa misy zavatra tantarako anao izay ary mama. Ay ve izany tantaranareo roa reto e. Tena efa saika ho kivy izany ianao io. Efa ny tantarain'ny Marela tamiko anie izany fa soa ihany fa anao amafisinao dia fantatsara amin'izay ny ao am-ponao. Ve anasisa angamba ny tsy nianjerako tany amin'ny antsan'ny fahamoizana an'ilay tiako e. Hevitra efa nitapahana fa nisy taola mahery ny sakana ny fahatapahany tanteraka e. Tsy tonga ho azy anie izany anaka fa ataony ny eviany. Ka mifaly ary nitody amin'izay any amin'ny fikasana tsara trany e. Fa sitrak'Andriamanitra matoa tanteraka e. Izaho moa tsy dia mba lava resaka fa dia izao e, raha soa anareo dia mahareta hatramin'ny farany. Tonga avasoa io andro malaza io e. Eny misaotra indrindra ry mama. Faly aho fa lasa manandray aman-dreny eto anilako mandrakariva. Ananatra sy anory lalana tsara. Afilavitra tokoa mantsy ny ka tsy dia azo amin'irony. Fa eto anilanareo tsy maniry ombala ampedina fa manana ny mena lefona. Tsy maniry vorona eny amin'ny lanitra fa manana basy tsara fahana. Ary tsy maniry nosy ampitana fa manana lakana tsara voy e. Dia samy lava velona daholo tsika e. Ay tokoa. Dia aiza izany ny olo-tianao amin'izao? Vela-pandrika izany fanontaniana izany fa tsy mahavoa anaka.
olona efa tsara ofana niny tery Marila sao dia manantena zavatra eo ianao ary dia tena lasa nitateraka tokoa any ahy dia nitateraka ny ankizy taloha tena ity ve zany ny tena ho anjarako ka tsy voaiko intsony ny aditra Frederika ary toavariana be lahy valy loza ny fanontaniako izany tsy za mantsy ny teo variana fa ny fanontanianao no mahavariana manatsafa tony ny mpahakafo mantsy ianao araka ny filazan'ny mamandray mandeha zay io izy eo anilako io le malala ny foko mandrakizay ny angonao daholo izay rehetra saika anilatsilaka ny foko ka lasa fatidrany siny azy ao ka tsy manapo afa-tsy ny rano ary tokapatsakana koa malala Marila zao vao maika ny amin'ny tompony farisendahatra fa anjaraka tokoa ianao nefa tena lalana tsy nioetreretiko andehanana mihitsy zao lalan'ny mpifankaty izao raha ny fikasako sy ny sitrapoko mantsy dia mbola nanisa taona maromaro mihitsy vao nindroso tamin'izany antsony olona hoe fitiavana zany na mety saika tsy ho tany mihitsy aza fa lalana hafa ny saika anokanako ny fiainako saingy ankehitriny nefa mbe amin'nysampanana tsy maintsy namiliana angamba ka tsy teherika ny sady mahita fiandraty eo lasa niova zao ny faniriko sy ny fikasako ninona tokoa aloha fanindrina na fikasana rehefa tonga ny anjara dia tsy maintsy miova foana mba hamanja ange zay raha fotsika taloha zay fa tsy anjara dia lasa avy avanana foana ny foko sy ny fisainako ary mba matotra koa ty zanaka vavin'ny fahendreny ity ka naodin'ny anjara dia ty amiko ny hafarany ary tena lasa ny lakilen'ny foko ka tsy afaka mamovaravarany rery raha tsy eo izy ary tsy tianao an'izany mihitsy ahy tena isorako rangary ny fiara fitaterana nampionana ireny mazao mitady lisany tena tao anaty trano nandehanany lisany nahatateraka amiko le fitenenana hoe anjara tsy miolaka ka dia mety efa taty amiko ny lalan'ny zoran'ilay tsy napositro misaotra be vata ro laho ny fitenenany rozy baka timoany zay enao ty koa mba mampomeny zany rena reteo ny anjara tsy mba miolaka nosoratany Élisée Romual novelomin'ny Rakoto Sinaiza Andry miaraka amin'ny Oly Vantsoa nandray fisinana totosa tovorazana mamonjy sy olosoa